lehilahy iray izay tsy salamasaina manodidina ny telopolo taona no maty ny fitsaram-bahoaka tetsy amin'ny fokontany Amberobe Ambohy Miadana Andramasina tamin'iny andro ny afakomaly iny. Ka ny pitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga andeha vavany ndao ary. Tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fitsaram-bahoaka izay nahafatesan'olona no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Loza amin'ny famoivizana taxi be izay 119 voalaza fa tapaka hisatra nifoka izay rehetra teo alohany teny Behoririka tao Antananarivo renivohitra tao moa izy tia tamin'iny andro ny omaly iny. Maro ny naratra ary misy ny zazakely tao anatin'izay ny naratra izay. Araky ny voalaza dia olona 5 misy zazavavikely 4 volana no naratra tamin'ilay loza teny Behoririka izay. Tsisy ainana fohy fa ramatoa iray no ao amin'ny famelomanaina. Ry zareo mpamily taxi be izay mivezivezy ao Antananarivo renivohitra ao dia mba mitandrema ihany ianareo amin'ny fandehanana mafy indrindra ary eo ihany koa ny amin'ny tandrevaka izay ataonareo ireny satria raha ny fahitana an'ireny izay fiara fitateram-bahoaka izay mampitohy ny renivohitra ireny hita fa tena efa reraka ireny fiara ireny sady tsy ampy entretien no tsy ampy visite teknika nefa ianareo dia miezaka manenjika versement et siroa tadidio nefa fa ain'olona ireny hoentinareo ireny ka noho izay tandrevaka kely ataonareo izay no mety teradoza ary mety hamonjana ain'olona tahaka an'izao niseho zao. Tsy voasambany no nisy any taxi be izay tapaka hisatra tao Antananarivo renivohitra tao fa efa matetika no mitranga ny zavatra tahaka nytony. Raha tadidintsika dia nisy fotoana ireo taxi be izay 119 ireo ihany no mahay kila forehitra tao Antananarivo renivohitra tao indray mandeha izay nohony izay tsy fampiny visite teknika izay ka lasa niteraka circuit tao anatin'ilay fiara ka nitarika tamin'izay famaizana izay. Itsy ankilan'izay ihany koa raha mahita sy raha mahalala fa efa reraka ireo taxi be izay mivezivezy ao Antananarivo renivohitra ireo indrindra fa ireo zotra sasany izay mampitohy any Antananarivo renivohitra amin'ny faritra sasany ireo sy amin'ny fokontany isan-karazany ireo dia tokony asiana fandraisana andraikitra araka izany ny amin'ny fijerevana an'ireny taxi be izay efa hita fa reraka ireny fa sao dia hiteradoza ho an'ny hafa tsy vita nefa mandoto rivotra no mbola miteradoza tahaka an'izany. Tao anatin'izay loza izay dia tsy misy ahina ny amin'ilay zaza 4 volana izay tojo loza famoivizana teny Behoririka izay. Averina hatrany fa tsy misy maty tamin'io loza io. Ilay renim-pianakaviana lazaina fa maty dia ao amin'ny efitrano famelomanaina manaraka fitsaboana hatramin'izao. Efa voatazana hanaovan'ny polisy famitorana kosa ny mpamily ny 119 izay lehilahy 70 taona. Ao anatin'izay loza famoivizana izay hatrany fiarabe iray izay nitrongy tranon'olona tamin'iny tolakandro ny omaly iny teny Tombotsoa Antsirabe. Noho ny tandrevaka sy fandehanana mafy ihany no mahatonga an'izany fiara lehibe izay ndeha tongy tranon'olona eny amin'ny sisin-dalana izany. Ny mahakasika ny toy n'ilay raharaha savorivory teny Ilanivato izay nahavoatifitra ny raim-pianakaviana iray no sady nahavoatsatoka zava-maranitra ilay polisy anankiray dia efa nivoaka ny hopitaly ilay polisy voalaza fa voatsatoky ny naina tamin'ny zava-maranitra teny Ilanivato. Tamin'iny omaly ariva iny moa ity polisy ity no nivoaka ny hopitaly. Inaina kosa ilay voatifitry ny basy mbola manaraka fitsaboana ary ny polisy-pirenena no miantoka ny lany rehetra mahakasika ny fitsaboana an'ity raim-pianakaviana izay maratra mafy ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ilay raharaha izay fitsaram-bahoaka ka nahafatesan'olona teny Ambohy Miadana Andramasina. Lehilahy iray izay tsy salamasaina manodidina ny 30 taona no maty ny fitsaram-bahoaka teny amin'ny fokontany Amberobe Ambohy Miadana Andramasina tamin'iny andro ny afakomaly iny. Raha ny vaovao azo dia fantatra fa teny amin'ny tanàna atao hoe Ambatonimanana no hitan'olona nandondona trano izy io. Nilaza izy fa hangalabary rehefa tratra teo am-pandosirana
tokony ho tamin'ny fitora sasany ariva tany hoany no nitranga ity loza ity. Avy eo no entin'olona nakeo amin'ny tanàna atao hoe Ambirobe izy rehefa voadaroka teny amin'ny toerana io, ary mbola voadaroka hatrany izy rehefa tonga teny Ambirobe. Tsy namaly fanontaniana mihitsy izy na dia voadaroka mafy aza, fa ny anaran'ny ray aman-dreniny ihany no nitononony. Nantsoina tao anatin'izany ny ray aman-dreniny sy ny zandarmaria. Fantatra ary fa olona mipetraka eo ankadibeny Anjomany Valerivo izy io, ary efa antaonany maro no nanana aretina saingy manao anandrony. Rehefa tonga ireo manam-pahefana sy ny fianakaviany dia navotsitra izy. No entina tao amin'ny CSB Ambirobe ny tenany efa naratra mafy izay notsaboana avy hatrany. Indrisy fa araky ny vaovao farany dia fantatra fa maty tokony ho tamin'ny 2 ora maraina tany hoany izy io noho ny hoentina nody rehefa avy eo. Mbola hokarohana kosa ireo tena nikasitanana azy tao anatin'izay raharaha fitsaram-bahoaka izay. Matetika moa isika no maheno an'ity trangana resaka fitsaram-bahoaka Etsiroa ity, ary matetika ao anatin'izay fitsaram-bahoaka izay dia vitsy amin'ireo izay manao fitsaram-bahoaka izay no mba tena manadihady ny zavatra tena misy marina. Fa vantany vao mahita i olona izay ahiahina na ihany koa tsy azo antoka dia ina avy hatrany fa raikitra ny daroka sy ny fitsaram-bahoaka Etsiroa, ary matetika izany dia ahafatesan'olona izay tsy mpangalatra akory fa noho ny tondromolotra sy ny ahiahy no matetika anaovan'ireo olona izay zaza manao fitsaram-bahoaka izay an'izay fitsaram-bahoaka izay. Tadidio anefa fa tokony hanadihady lalina sy tokony ho fakafakaina aloha ny olona iray izay vao hiroso amin'izay daroka sy ny fitsaram-bahoaka izay, fa sanatria mantsy raha toa ka tsy misy an'izay sao dia mahafaty olona izay tsy tokony ho vonoina akory na ihany koa ny olona izay tsy mpangalatra akory fa noho ny tondromolotra sy ny ahiahy izay no mety ahafaty izy ireo ao anatin'izay fitsaram-bahoaka izay. Etsy ankilan'izay mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe mety efa tsy mahatoky ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ve ny vahoaka no antony mahatonga azy ireo manao an'izay fitsaram-bahoaka Etsiroa izay, satria matetika mantsy isika mandrefa misy olona tratra ihany amin'ny asa ratsy izay ataony nefa afaka fotoana vitsivitsy dia iny fa mivoaka ny fonjasahady ary miverina manao an'izay asa ratsy izay. Ka mety noho izay no mahatonga an'ireo vahoaka miroso avy hatrany amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka izay. Ka mba hisorohana amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka Etsiroa izay dia tokony homena sazy farakin'izay hentsitra ireo rehetra minia mangalatra na ihany koa manao asa ratsy Etsiroa izay, amin'izay mantsy mahatoky tanteraka ny vahoaka amin'ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.